Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Lazary voninahitra no atolotra ianao ry Andriamanitra rainay sy mpanjakanay. Ianao le Andriamanitra tsy nandahona nafianay. Le Andriamanitra manamarina ny teniny aminay isan'andro hoe zaho rehefa tia dia tena tiany ahy hatramin'ny farany. Ary migioka an'izany fitiavanao anay izany izay ankehitriny satria noarovanao tokoa tamin'iny aliny, nomenao toromaso mamy, naorovanao tamin'ny herin'ny aizina satria nalefanao nandidina anay tsirairay aby ny anjelinao niaro anay. Dia tratra ny maraim-baovao, tratra ny herin'ny fahatsaranao ary dia manatim-pisaoranao feno. Sotranao izay Jesosy ao, fa afaka miaraka mivavaka eto indray amin'izao maraina izao, ary indrindra miaraka mandinika ny teninao. Fa tianay mantsy Jesosy ny anana toe-panahy mifanaraka amin'ny teninao tahaka an'ireo kristianina tamin'ny Berifa izay. Ko mangataka aminao izay, avy Jesosy malala ao, hatreo feno hoe miaray ianao sy ny fanahy masonao, anenika ny foa mampananay tsirairay aby, anenika ny tokantranonay, mba tena aizanay mandray tsara ny teninao ka aizanay miaina araka ny sitraponao. Ny ampanomponao izay voatendrinao hitondra ny hafatrao kosa ankehitriny dia manatim-pisaoranao manokana satria fitiavana ngezabe izany adidy atolotra ao anay izany, mba ahafahanay mizara izay fahasoavana sy fahatsarana ny ainanay niarahana taminao izay. Mametraka an'izao fotoana izao eo anatrehanao ary na dia minitra vitsy fotsiny ary mba hoanitra akasitrahanao Jesosy aho. Ka ianao mihitsy anamarina ny teninao hoe ny vahoakako rehetra izay mivory amin'ny anarako ka miantso dia ho eo avoany azy satria mihoatra androna telo izay mifanaraka aminao eto. Saotra Jesosy eo. Aleloia. Amen. Ny mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga indray ny fotoana hiandrandranao ny maraim-baovao. Dia mireza riavana raisy izay tokony ho raisy androany mba tsy ho fotoana verimaina ny arahantsika eto. Sokafo ny baibolinao raha eo am-pelantananao ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany. Isaia mpaminany toko 5:10, 1:10 sy 1:11. Isaia mpaminany toko 5:10, 1:10 sy 1:11. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny teny. Fa toy ny ranorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy niverina any raha tsy efa navotony tany, ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamaty sy hanina ho amin'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloky ny vavako, tsy verina amiko foana izy raha tsy efa nahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Amen. Teny efa fandehantsika matetika izany teny izany riavana saingy mba te hisitona ny saina mampananao foana Andriamanitra amin'izao maraina izao. Te laza amintsika tokoa mantsy izy fa kay izy mandatsaka ny ranorana io dia hita ny anana maniry amin'ny tany ho an'ny olona izay hikarakara azy. Ary dia toy izany ihany koa ny teny izy izay alefa no atsika mandefa ny teny ho aso anao Andriamanitra satria misy tanjona tiany ho tratrarina ao amin'ny fiainantsika. Ary tsy tanteraka kanefa izany tanjona izany raha tsy alohavan'ny teniny izay ampitondray ny mpanompony. Ary rehefa mavoto ny fanahintsika nampitoetra tsara ny finoana ao anatintsika izany teny izany dia miverina any amin'Andriamanitra amin'izay ilay teny ary dia miandry ampinoana ny fitiavana, ny fahasoavana, nampanantenain'Andriamanitra omena antsika tsirairay avy isika. Ary izay no tena lojika ny tenin'Andriamanitra
ka nilaza hoe tsy verina ny amiko foana ny teniko raha tsy efa natanteraka an'izay nampandrako azy. Saingy izao anefany tsy mifanandrify amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny tso-drano omeny atsika ny zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ohatra amin'izany ange, miteny amiko izy hoe ho tanterahako tokoa ny fanasitranana anao, nositraniko ny faharatranao. Fa maninona ary mbola tsy sitrana izao? Fa maninona no mbola marary isika? Marefo kely ary tena marefo mantsy ny finoantsika ary havana. Tsy hoe tsy misy finoana tsia, misy dia misy tokoa ny finoanao, saingy manify dia tena manify ka tsy mifanaraka amin'ilay lanja ny teny ny rahan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Sahala amin'ny hoe manana vola 500 ariary ianao zany, entinao hividianana siramamy izany, dia mazava ho azy fa tsy ho siramamy 1 kilao no entinao mody any an-trano, fa siramamy mifanandrify amin'ny vola 500 ariary eo ampelantananao io no azonao. Asa izany raha siramamy 4 sotro na 4 sotro amin'izao fotoana izao, eny raha mahazo azy. Ohatra amin'ny vola ty Madagasikara no ininiko natao exemple fa tsy haiko ny sandan'le vola eo ampelantananareo. Dia izay ilay izy ry havana, misy hetsika toga ihany amintsika fa saingy hetsika kely mifanandrify amin'ny finoantsika izay ananako no miseho eo amin'ny fiainako. Ary dia tahaka an'izany ihany koa, misy karazan'olona tena malaina be rehefa mivavaka. Mivavaka ihany izy fa mafy aminy ilay mivavaka maharitra. Tsarovy anefa ihany izay momba nahitra ny vavaka tao an-tempoly, nangataka tamin'Andriamanitra mba hiteraka zazalahy, dia sahaza ny faharetany ny vavaka no azy ary niteraka ny Samoela ihany. Dia tahaka an'izany ihany koa mamaky beboly ihany fa mavesatra be aminy ilay mitakosina ela be amin'ny tenin'Andriamanitra, hany ka toa lasa angano ho azy izay rehetra voalaza ao. Dia mba mandeha mivavaka ihany rehefa lahady, fa manahirana ho azy no hoe hanao alim-bavaka izany. Mavesatra be aminy hanao izany fifadikanana izany, hany ka mifanandrify amin'ilay fahaiazana ny fitadiavana sy fitakosenana amin'Andriamanitra ny zavatra tonga eo aminao. Dia lazaina fa miangatra na mandainga ary Andriamanitra, ary dia lasa mitsiritra ny fitahiana azo ny sasany ny afaratsika. Ary izay ingeny mahatonga an'Andriamanitra hiteny hoe ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny melika dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Ianao tokoa ve ry havana dia eritreritra fa hitovy ny fitahiana sy ny fahasoavana ary ny valim-bavaka omen'Andriamanitra ny olona mifadiana matetika, ny olona mazoto mamonjy alim-bavaka, ny olona makafy mamaky ny tenin'Andriamanitra, ny olona mivavaka mandohalika maharitra, ary izany rehetra izany dia ataony amin'ny fony, sy ny olona zara raha mivavaka, matory aza rehefa tonga ny toriteny ao am-piangonana na milalao telefona. Ny marina dia tsy makamamy ilay fivavahana ilay olona fa ataony fahazarana ho hitany manodidina fotsiny. Fa hoy ny voasoratra ao amin'ny Joba hoe mifankazara amin'ny tsito dia hiadiny ianao, ary izany no hiaviny soa aminao. Matoy Elifaza no miteny an'izany ry havana, dia efa tena nikioka ny vokatra izany fankazarana sy fitakosenana amin'Andriamanitra izany izy. Tsy miteny izy akory hoe mifankazara amin'ny olona dia hiadiny ianao. Tsy miteny izy akory hoe mitakosena amin'ny olona dia hiadiny ianao, fa hoy izy hoe mifankazara amin'Andriamanitra. Ary izay ry havana ro ilazana amintsika hoe aoka re, tsy ho fitany Satana isika, fa hoy Paoly apôstôly mareta amin'ny fivavahana. Ary io ny teny io Elifaza hoe mifankazara amin'izao.
Matsapa tokoa mantsy ery fahazafaka ity fifandraisana amin'Andriamanitra ity fitakosenana amin'Andriamanitra ity fifakazarana amin'Andriamanitra ity, dia miantso fiadanana, miantso fahasoavana izany rehetra izany. Ary toy izany ange, rehefa tena mifankazatra be, rehefa mifanerasera be tamin'Andriamanitra i Abrahama, dia tena nifamatotra feno taminy i Andriamanitra, rehefa nanapa-kevitra Andriamanitra ny hanapotika sy handravany Sodoma sy Gomora, dia hoy izy hoe noafenoko amin'ny Abrahama tokoa izay ataoko. Ary tsy mipetraka ho fanontaniana fotsiny tao amin'Andriamanitra izany teny izany, fa nolazainy tamin'ny Abrahama tokoa fa ho ravahana i Sodoma sy Gomora. Ry hava malalo amin'ny tompo, manana ny tombony ngeza be ianao raha manana fifankazarana sy fitakosenana ary fifandraisana amin'Andriamanitra, satria tsy ianao indray no hitadina hikaroka ilay fiadanana, fa io fiadanana io no anatona anao, satria efa eo ampelantananao Andriamanitra. Ary izay indrindra ry havana, izay indrindra nge ny antony ny tena naovan'ny fiangonantsika FPM izao fotoam-bavaka mandritsy ny herinandro mba hiazatsika tsirairay hifankazatra amin'ny tompo. Manana fotoana maro ianao anatin'ny herinandro, dia mbola misy mahita ihany ny tsy miditra ao amin'ny fotoam-bavaka zay, sarobidy hifankazarana amin'Andriamanitra. Antsy atao manify ilay fitahiana zay tokony ho anjara azonao tsirairay avy. Araoraoto ry havana, araoraoto ny fotoana omeny tompo anao hifankazarana, fa tombotsongeza be indrindra ho anareo amin'ny velany any ny fafana miditra tahaka an'izao, fa impirimpiry haitsika tsara ny fiainana ety Madagasikara. Mba mangeta toy izao angeny ety rehefa tonga le confinement, fa saingy izao hoe mionona amin'izay kely ananana, ka fantatry ny tompo hoe io no anananao, dia omeko anao izy, satria toakafizinao, satria tianao ny eo anamiko, dia miezaka ianao. Fa isika kosa, isika ao ampitan-dranomasina kosa, araoraoty, dia mbola taovy, dia mbola toandro ny andro, fa ho avy tokoa ny alina karandondona ianao, zay vao tsy afaka hamotsony. Ary zay indrindra ny antsoina izao fampianarana meny tompo anao zao, ataovy izay hifankazaranao amin'ny fomba rehetra amin'ilay Andriamanitra, mba tena vesa-danja ny fitahiana omeny tompo aminao amin'izany. Voalohany indrindra amin'izany hifankazarana amin'Andriamanitra zany arary havana, dia andeha re hapetraka aloha ny namana, andeha re hapetraka aloha ny Facebook, andeha re hapetraka ny rendrarendra rehetra, fa andao hianatra hifehy ny tenantsika mba hitady an'Andriamanitra tanteraka. Ary efa vita izao fampaherezana izao, andeha mba ho tohizana ny fankazatra ny sofintsika, iainy zavatra ara-panahy atao tokantrano, na dia eny amin'izay rehetra alehantsika azy. Andeha zarina ny masontsika, hamaky sy handinika ny tenin'Andriamanitra izay hany tondrozotra manorantsika ny lalana hifankazarantsika amin'Andriamanitra. Eny na ity vavantsika ity ary andeha hanaovantsika hira fidirana lalandava, ary dia ho feno ny tompo ny amboko sy aminao iray manontolo. Ary tsarovy fa rehefa tena mifankazatra amin'Andriamanitra tsara ianao, dia ho tena fantatrao marina hoe iza io Andriamanitra ivavahanao io. Fotoana izao ry havana, andaonao fanekenana ka hifankazatra amin'Andriamanitra, hifankazatra amin'i Jesosy, dia ilay Andriamanitra efa nitianao ary mbola tianao. Kanefa tsy afaka mifankazatra amin'Andriamanitra isika ry havana raha tsy manokana fotoana ela somaro hifaneraserana aminy, ary indrindra miala amin'ny fahotana izay manakana antsika tsiray amin'Andriamanitra. Izy amintsika tokoa moa ry havana no tsy mitady fatotra izany fiadanana izany, na dia efa niteny aza Jesosy hoe
ny fiadanako no omeko anareo. Ary zay ingeny mahatonga ny olona mandeha mamonjy fotoam-bavaka isan-kalady mba hanatena hoe hisy taram-piadanana eo amin'ny fiainany, mba hisy fahatsarana eo amin'ny ankohonany, kanefa rehefa vita iny fotoam-bavaka iny dia verina fa ampy izay. Ary dia mifarana mandritry ny adiny telo iny ny fitakosenana tamin'Andriamanitra araky ny fiverana azy, ka dia miandro ny firitsahan'ny fiadanana sy ny fitahiana izy, kanjo toa tsy nisy zavatra miseho akory. Tsarovy anefa ry havana, fa arakaraka ny fitakosenanao sy ny fankazaranao amin'Andriamanitra no mampitombo ny finoanao, ary indrindra mampiray anao amin'ny Jesosy, ary mahatonga azy hiteny lalandava aminao hoe eny, andatsaka ny fanahiko eo amin'ny taranakao aho ary ny fitahiana amin'ny terakao, satria efa tratra ilay refy, efa tratra ilay lanja ny tena alefan'Andriamanitra, ary dia eo amin'ny finoanao no hipoitra ny fitahiana sy ny valom-bavaka sahazanao. An'Andriamanitra irery ary ny voninahitra fa ny fahatsarany fa hirobaka aminao mandritry ny androm-piainanao raha tena mifankazatra amin'ny tsy toy ianao. Ivavakitsika tompoko. Dia raha lazara voninahitra hatrany Jesosy sy no mbola atolotra ianao ary hanamarinanao anay foana amin'ny karaza fampianarana omenao anefa raha tena mikatsaka aminao mafy angezay, tena mifankazatra aminao mafy angezay, tena mametraka anao ololarana amin'ny fiainana angezay. Tsy mba Andriamanitra be olom-po ianao, tsy Andriamanitra mitahiry fahatezerana ianao, fa manamarina na isan'andro. Tonga indray ny afatrao teto androany, tianao hifankazatra izay mitady fitahiana avy aminao, arakaraky ny fiazakazana mitady anao tokoa, arakaraky ny fandraisana ny teninao ho ato anatinay, amoto ary ambory fifaliana atao anatinay sy finoana atao anatinay no azonay avy aminao. Tady zavatra be izay nefa kely no atolotra. Androany nampianatra ianao fa arakarak'izay sahaza fandraisana ny teninao no tolotra ho anay. Androany koa ara Jesosy dia mametraka andreto vahoaka anao eto am-pelantananao, ifarana indray ny herinandro dia mba handiny tena tokoa izay tsirairay, mba nanao ahoana izay fifankazarako amin'Andriamanitra nandritry ny herinandro izay, nanao ahoana no vaky teny izay no tanterahako teo anatrianao, no vakino masoko taka ny fanaovako ny gazety ve, vakiko taka ny fanaovana boky maro samihafa ve, sa mba nandinika ny teninao ka nigioka fa ao anatiny io misy ranonay nangeza be, izay mba tonga anay tsy hangetaeta mandraka izay. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra ny antom-pahasoavany, tom-pahavelomana, ahafahana indray mieritreritra izany teninao izany, hitsakosakonay izay mangataka tombon'andro ngeza be, lava be, dia tao amin'izao tontolo izao sana tsy hanaovanay fahotana na hadaozanay ianao, fa voambaika hanafahany manantona anao mba hampiena kelikely kokoa ny fahotana, ka rehefa ijory ao anatrehanao mako izay, rehefa tonga eny amin'ny rahona ianao dia zara fa mba misy fahotana hitanao Jesosy, satria efa mibebaka izay, efa mandray ny anatrao izay, ary indrindra makatoy ny sitraponao. Terizo ny tsirairay tompo, ataovy mahita ny voninahitsy ny anaranao, ary amarinao aminazy ara, nitsotranao masina ka hitenenanao hitahy anao any akahombanao, ampamirapiritra ny tavako aminao, anandra trano tavako aminao, ka hiteny aminao mandehana ary ilay mahery amin'izao herinao zao tokoa, fa izao Jehovah no momba anao, raha hiteny aho iza no sakany, raha hiasa iza no atohatra, izao no efa ao aminao. Terizy ny teny izay omeko anao, dia eo avovonjy ianao. Makasitraka Jesosy, makately ary dia feno ny hery ny fahasoavanao tao amin'ireo vahoakanao, anatrika ny alim-bava karahariva malalo, ary apetraka feno am-pelantananao, fa tsisy ho latsaka izay rehetra namonjy tsy maraim-baovao androany,
fahitan-tavanao amin'izany fotoana izany. Terainay ny anaranao Tompo. Haleloia. Amen.